fanapotehana ny orinasa diko tsy manaraka ny lalàna no sady fankahalana tsotra izao. Didy jado nataon'ny ministera miantso ny firaisan-kin'ireo mpanao gazety ny olavitra OGM. Fitokoana ny mpivarotra teny Analakely, olona iray ny voasambotra. Tomboko lasy tomboko vavy fifaliana lehibe no tsy dia nantokatrano indray amin'ity herinandro vaovao ity ho an'ny alatsinainy 20 Oktobra 2024 asainay ampitiavana sy ampanajana indray ianao hitoetra eraka amin'izao fitoerany fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia ny lafiny ara-sosialy no entintsika manokatra ity fotoanan'ny vaovao ity. Vaovao manodidina ny antsojay mahazo ny orinasa tiko amin'izao fotoana izao dia nitondra fanazavana bebe kokoa mikasika an'izay androany. Nisy olom-baovaoka ny Madagasikara voafita amin'ny alalan'ny antoko-tiko i Madagasikara nandritra ny etsika izay natao tany Tomasina tany. Hinjava Andrema efa sy Manora Andrema lala ary Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Fanomezan-danjan'ny vahiny, valifaty politika, famotehana ny orinasa malagasy. Ireo no ataon'ny fitondrana faindondra raha ankehitriny. Nanomboka tamin'ny fitondrana tetezamita no efa hita miharihary izany fomba fiasa izany. Ary hatramin'izao dia notadiavina ny fomba rehetra hamotehana ny orinasa tiko amin'ny alalan'ny fandikan-dalàna maro samihafa. Orinasa malagasy misy orinasa vahiny ao anatin'ny poro zay manana olana ngezabe tsy teny fotsiny ao zao hoe MCTCL manana orinasa manana olana ngezabe. Arovan Banque Mondiale madame le député. Eo mihitsy ny tenenao ka le 2 poids 2 mesures. C'est 2 poids 2 mesures zay mihitsy mampirevolté satria hoe orinasa malagasy mampitrotra tena mampitrotra ary zay raha nisy natokavana ety Tomasina ty mampitrotra anao senene satria hoe orinasa malagasy 8 milliards na 1 milliard d'ariary no takinao aminazy dia ravanatra any amin'ny fotony le orinasa fa le orinasa vahiny tsy sahanao kitiany nefa fantatrao fa tsy sur la base na performance zany no izuzena ny orinasa anankiray. Inona ny recours entinareo amin'izao? Misy zavatra azo atao be dia be, misy zavatra maro mbola azo atao fa zao fotsiny aloha hoe le potehana le zavatra efa nisy teo no potehana le tompony tsy tianareo hoe potehana politiquement izy handany problème anareo zay fa azo nampiasaina amin'ny zavatra hafa reo ireny infrastructure reny fa le fitaovana tao anatiny kosa mahazava ny ao anatin'ny convention io na inona tenenina fa tsy maintsy ampalalana ny tiko foana ny zavatra rehetrarehetra zay natao tao misy délai ao tenenina tao anatin'ny convention misy fomba tsy maintsy atao pitsopitsony tsy maintsy atao alohan'ny angalana ny entana fa zao le izy nanatsaronana n'le alatra be dia be tao satria ny top hafa ny margarinerie hafa mana hafa zavatra fitaovana raitra be tao dia efa nanomboka nisy mianatra akoatran'le marchandise le entana menaka sy farinina sy varina laina tao mbola ny siramamy koa akoatran'ireny entana reny le marchandise reny valeur an'ireny efa mipapana be fa le machine le matériel le usine efa nangalarina tamin'izany anampitsaromana an'le alatra dia aleo ny razena tanteraka le izy fa tsy afa zany telefony hoe tsy afa be le ary tsy afa be la amin'ny tantara izy na inona tsy afa be la amin'ny responsabilité ny rehetrarehetra izy ary niteneniko teo za hoe manafonga na nanjary lasa mamofo tamandry hatrano zavatra tsy tokony hotenenina intsony ohatra zay niteneniko za hoe manan-karena mpo fa manan-karena koa mpitatana. Ny Joro Vaovolombelona ary namaky-batsilana ny zava-nisy tamin'izany ireo mpiara-dia tamin'ny fitondrana tetezamita fa nisy ny fandrobanan-kolaka nataon'ny fitondrana tamin'izany fotoana ary efa hita miharihary izany ankehitriny. Le resaka rahatsivy sy roa arivo sy ny mitondra amin'izao fotoana izao tsara toerana mihitsy zany izy amin'ny fahafantarana hoe inona zavatra nitranga fa maninona no dina fanina zany le zavatra ny fanekena ho avy amin'izay rehefa avy eo ka ny tiako tenena zany amin'le hoe faharobana indrososina dia ity lay vokatra lay hetsy-bahoaka aloha anankiray iny zany andao apetrakantsika nisy zany le hetsy-bahoaka zay ny antony teraka n'le fandrombana fa rehefa vita le hetsy-bahoaka mipetraka volana marsa le fanjakana tetezamita ny tarena dia matoany rajoel nisy gouvernement tsosikoditrana natsangana aloha teo teny amin'ny 13 mai rehefa vita zay dia natao ny sarisary araky ny lalàna namoaka didiny tao amin'ny fitsarana lampanirena nametrahana hoe filohan'ny tetezamita dia matoany rajoel amin'ny alalan'le taratasy amin'ny alalan'le taratasy zay nisy an'le teny amin'ny episcopasy sisa fatatsika ny tantara dia nitoy teny amin'ny kapisaty
de rehefa aveo tany fitsaranabo manlampandrena de hoe foloa tetezamita Andriamatoa Androjoelina prime ministre lehibe ny gouvernemanta monja roandefo rehefa nisy zany zay de misy le rafitra mitantana eo zany rehefa tonga le rafitra mitantana dia teo no natsangana lay hoe cellule opérationnelle io zany le fandrobana faharoa zay tsy nisy etsy bahoaka tsony teo amin'ny fotoana io fefa lay mpitondra tao anatin'ny tetezamita mihitsy no manao an'lay fandrobana zany hoe nandefa olona hiandraikitra ny fakana nyreo entanareo zay natao tao anatin'io cellule opérationnelle tsara ny tao anatin'io mitarika an'io fa fomba fakanan'io entan'io za zao vavolombelona tam'izany de hoe mahazo taratasy fotsiny na antsotarby de nisy tompona ndraiky tao amin'ny faritra eto Tomasiny tao amin'ny région tao Birao an'io faritany taloha tao ny Birao ary Andriamatoa Edgar Zavata amin'izany fotoana zany no nanana olona napetraka tao de hoe ameo an'izao ihany antsotarby io na hoe misy taratasy manao an'izay le tsara zany io tam'izany fotoana zany le hoe lehibe an'le mahazobaika avy any Antananarivo izy zany na avy any Antananarivo na aminégocier tao Tamatavy ianao de mahazo an'le izy satria reo tompona ndraikitra tao anaty fa misy tompona ndraikitra anankiray zany tena mpanao an'le manome an'le baiko hoe makany amporo am'izay mamoaka an'le entana eo amin'ny vaovao politika mahakasika ny fifidianana l'olona zay atao amin'ny volana desambra ho avy zao dia tsy mitsahatra mitombo ireo mpanao politika izay milaza ny fijeriny mahakasika ity fifidianana ity ny faran'ny herinandro teo zao dia solombavam-boaka iray tao anatin'ny fandarana manokana iny ihany koa no nilaza ny heviny tanteriny Njavandre Mahefa sy Mathieu Prasy ny ariva teo no faran'ny fananterana natota taratasy ho an'ireo izay latsaka hofidiana ho amin'ny fifidianana l'olona ho tanterahana ny 1 desambra ho avy izao raha ny fantatra dia vitsy ihany ireo efa nametraka izany tsy antota taratasy firotsahako hofidiana izany ny avy amin'ny atoko-panohatra raha teo izay efa nanambara fa tsy handray anjara velively amin'ny fifidianana io noho ny tsy fanaran-dalana maro entina irosoana amin'izany amin'izao anefa dia mitady ny fomba rehetra ny fitondrana hanantanterahana io fifidianana io taitra le fitondram-panjakana zany rehefa hoe tsy misy mpanohitra andray anjara ao anatin'ny fifidianana io eo le hoe taitra tapoka ho a de mamaky-takotra satria tsy niomana tsy maintsy nitadiavina ny siny ny endrikendrika na mpanohitra ao anatin'la hoe fandraisana anjara amin'le fifidianana rehefa nandela déclaration ary mafy be ny communication taty amin'ny fanoherana zay tsy handray anjara amin'io de inona nataony ao anatin'ny ateny miaram-pirenena io misy ny atao hoe vondrona parlementaire anankitelo ny voalohany IRD ny faharoa ny tiako Madagasikara ary misy latsaka eo anelanelany atao hoe GPR io zany tsy IRD no tsy mpanohitra aty amin'ny tiako Madagasikara de io no nitambatambazany zareo amin'le fomba ohatran'le mahazo an'le tale général ny resahako teo anaovana mikimaky dia natao candidat mba hanomezana endrika zany hoe io ary fa misy olona tsy avy ato amin'ny IRD milatsaka fa ity le io zao taitra rery de mamaky takotra candidat ho an'ny faritany Toliara natao nga tsy misy olona mihitsy ao anatin'ny district an'izany faritany Toliara zany solombavam-bahoaka lany aty amin'ny faritany Fianaratsoana iny natsofoka ao anatin'le listy io zany nagaga ndretrarehetra hoe io ndray fa manao letrezana fotsiny de tsy tadidiny tsony fa tsy ao anatin'ny faritany Toliara ne iosy fa faritany Fianaratsoa ampatsahivina ianao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao zao fa aorianan'izao fotoana irantsika eto zao anatin'ny fandarana dinika dia vahiny ny Joël Ralaivohita Jean-Claude Rakotonirina izay mpandrindra national ny antoko tiako i Madagasikara iresadresaka mahakasika ny toetra ara-politika sy ny resaka ara-sosialy eto Madagasikara fa aroezantsika zao fotoana ny fampalalam-baovao zao manoloana indrindra ny fanapara-pahefana ny fanaovany ny fanjakana antso-jay amin'ny orinasa Tico dia misy ny tsikaritra ho an'ireo mpiasa teo nivon'ity orinasa ity nanao fanambarana teo Antsirabe tao ao anatin'ity fanadiadiana hoentiny Njavandre Mahefa sy Mathieu Prasy ary ny MBS Antsirabe ny amina teto amin'ny CD avato fotsy eto Antsirabe ny mpanolotsainy tanàna Antsirabe izay mitarika vonjomaiky ny atoko tiako Madagasikara eto amin'ny district Antsirabe voalohany amin'izao fotoana izao niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra sy ny mpitantana ny tiako Madagasikara teo aloha ny fanetsehana indray tao aorianan'izay 10 na enimbolana sy namela mpitondra ankehitriny mpanao politika nietsika izay dia izao nanao fionana izao ny tiako Madagasikara eto Antsirabe voalohany votra tao anatin'izay fionana izay ny fanohizana amin'ny firaisakiny eo amin'ny sampitarika mpiatroko ny atoko timma eto Antsirabe voalohany ary samy naneo fahavononany ny amin'izay ny rehetra tokana ny
tanjona dia nametrahana hatrany antokotiko Madagasikara ho atoko mbola manana ny maha izy azy raha ny eto Antsirabe voalohany no resahana ny eto Madagasikara mihitsy aza. Fa ankoatra amin'izay ihany koa dia nisy ny fanambarana lehibe izay nataony mpitarika vonjomaika ny atiko Madagasikara eto amin'ny district Antsirabe voalohany. Fanambarana izay nifantoka betsaka mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny, ireo zavatra tsy mandeha amin'ny lohan'ny ataony mpitondra ankehitriny ihany koa. Ny mpanolo-tsain'ny tanàna tim eto Antsirabe sy ny mpitantana tim vonjomaika dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, tsy manak-io fifidianana sénateur atao amblety io, tsy manaraka amin'ny fenitra ara-demokratika mantsy izy io. Faharoa, melonay indrindra fa izay CM olom-boafidy ny fikasia tanana izay nitranga tamin'ny namanay tany amin'ny commune ny Fianaratsoa. Fahatelo, ny fanenjehana ireo olona tsy mitovy hevitra izay maneho hevitra sy miteny ny tsy fihetezana misy eto amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena, tahaka ny enitsika any amin'ny radio hainao manjery indrindra fa ny tambajotra serasera. Fahaefatra, tsy ekenay ny fanakatonana ny orinasa malagasy AAA izay atao Atsinjay, nefa iarahantsika malala fa eraka izao tontolo izao dia miroso amin'ny atao hoe relance économique ny firenena. Fahadimy, tokony akalesona ny fitondrana ary iainy ireo tsikera sy soso-kevitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana, ny mpanao politika, ny ray aman-dreny efa nitondra teto amin'ny firenena satria iarahantsika malala fa firenena iarahamana ny ty Madagasikara ity. Fahaenina, iainy ireo mpandrarahara toe-karena, ireo mpiasa tena, ireo very asa izay tena mitaraina satria resy izy ireo noho ny valana retina nitranga teto amin'ny firenena. Farany, tokony hijery manokana ny sosialim-bahoaka maharitra fa tsy vonjomaika ny fitondrana. Tim dynamique, tim forever. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa androany ny mpanao politika iray rehefa tsy nandrenesampeto anatina fotoana maromaro noho ny tsy fahasalamana nahazo azy. Nitondra ny heviny momba ny zavatra mateti-pitranga ao aorian'ny ny fifidianana olona. Asin'Andriamalala sy Manoran'Andriamalala. Tsy mety mandray lesona amin'ny lasany mpitondra, tsy mihaino mpanohitra, ka tsy magaga raha toy izao no manjo ny firenena. Raha ny rafitra apetraka ny fitondrana kosa dia tsy havahana inona na inona eto amin'ny firenena izany, satria mbola mivangongo loatra any amin'ny filohan'ny repoblika ny fahefana. Raha ho an'ny fifidianana olona kosa indray dia mazava fa tsy afaka ny iray tsokombakomba amin'ny fanitsakitsahana raha-panorenana ny mpanohitra iray manontolo. Hafa izany ny mety ho firafitry ny atenimeran-dolona tsoatsy, satria dia tsy hisy afa-tsy ny olon'ny fitondrana sy ny mpomba azy ihany no andrafitra izany atenimeran-dolona izany. Fa ny manahirana ny mpitondra dia sy tiany misy zany mahita an'io HVM majoritaire ao dia tiangalaka an'io fotsiny izy efa mbola tamin'ny 2019 izy dia efa nanao hoe oravana io zany hoe sy fitiavana fotsiny zany dia manaonao foana. Ka aminazy zany sy ho lasa lavitra zany fitondrana io loatra nozy, sy ho lasa lavitra satria miteny izy zany fa hoe matanjaka amin'ny olom-boafidiny, fa amin'ny mateny vahoaka izy sisy mirarahana azy satria izy mieritreritra izy fa matanjaka amin'ny androm-panjakana io nefa agnaty amin'ny vahoaka aty sy azo satria sisy olom-boafidiny ao satria ny mpanohitra dia mba majoritaire ihany koa ny mpanohitra raha tambatra zao no vatany hoe majoritaire ny mpanohitra dia milaza izy zany fa hoe anay ny tanàna dia ho hita eo. Lafim-baovao hafa nanatanteraka atrikasa inefatra miataona ny HCDDED ary ny resaka demokrasia androany no nivoboasana teny am-filoha teny ary ao anatin'ity fanady adiny eo amin'ny sariny Andrakoto Malalitery ny andindiny izay. Ny demokrasia, ny fanjakana tsara tantana, ny fikatsahana ny tanitandalana ary ny zon'olombelona, ireo no isan'ny tarigetra ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Ho an'ny resaka demokrasia manokana eto Madagasikara, inona ny tena zava-misy? Ny zava-misy dia miankina amin'ny antoko politika, satria ny antoko politika eto amintsika dia BDB ao misy mitovitovy hevitra, ao misy mitovitovy idéologie,
ao misy samihafa mihitsy saingy ny tena idéologie sy iainan'ny antoko ary zay manahirana démocratie to amintsika dia mivadibadika amin'izay mpanao politika androany menamena rapitso mangamanga afakapitso volomboasary manao an'izay kanefany izay tsy mahatsara firenentsika satria ireny olona mifindrafindra reny dia mitana ny hevitra atra ny hevitra fa tsy mety avy any hoentina amin'ny anankiray vaovao aty dia sahirana foantsika. Eo amin'ny trangam-piarahamonina eto Andrenivohitra dia nanatanteraka fitokonana izany hoe nitokana teny amin'ny lapan'ny tanàna teny Analakely teny androany maraina ireo mpivarotra teo Analakely manodidina ny tsena teny an-toerana. Ravirazafy Mahenina moa no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Nony izahay hitany vandravandra tamin'ny sorabavety no lanjainy ireo mpivarotra na ray norakoraka ny odidina ny lapan'ny tanàna. Ny famotoana manoloana ny lapan'ny tanàna ireo mpivarotra ny sorona tamin'ny toerana androany maraina nangataka fanampanazavana avy amin'ny ben'ny tanàna mangataka vahaolana faran'izay aingana ihany koa. Zay zany mbola tao anatin'ny confinement dia nefa izay zao nasorona tamin'ny toerana varotanay izay dia nefana le toerana ivarotanay izany tsy misy nefa izay mbola ao anatin'ny fampidirana mpianatra mba homena toerana izany izay ivarotra nefa ny toerana ivarotanay raha tsy misy. Izay zany nanomboka tamin'ny sabotsy izay nanomboka nasorona teo Soragno dia nalainy zareo aloha ny entanay tamin'ny voalohany dia rehefa azo le entana dia hoe mena taratasy le entana nefa tsy azo akory le entana alaina ty amin'ny lapan'ny tanàna lazainy zareo fa any anosopatra le entana. Ny amena ara-pahasalamana mbola misy, ny fampidirana mpianatra mbola misy. Zahay tompoko ohatranay izao manano tena mamelona zaza 5 aiza zany izay nivarotra manofa trano zay ny ahita hanina ny tena rehetra tompoko alefaso ny toerana ivarotanay zay tsy miady zay tsy miditra politika alala izay ivarotra amin'ny toerana misy anay mandra-pahitana ny toerana ivarotanay fa zay manofa trano ny aretina tena efa tsy fitiny aloha zay mba hanohy amin'ny fiainanay andavanandro satria misy adidy miandry anay ao ny ofatrano fidiran'ny mpianatra ny fahavaratra mandodina sy sisa nefa dia sakasakanana ny fiainanay ny etam-barotra dia alaina ohatran'ireny alaina kely ny ampialatananay ny etam-barotra zay aty Antandrifoninkara tamin'ny sabotsy maraina zay raha andeha hivarotra efa polisy municipal teo fivarotana zao zay tsy mikarama inona no an'ny zanakay nitorany mpianatra mbola tsisy tsy karama zany zay ny any atsy movondrena fa Antananarivo vonoina. Ny sasany mivarotra dia ny sasany tsy mivarotra dia tia beoririka mivarotra. Mbola ny zava-nisy teny Analakely teny ihany nanohizana ny vaovao ny Ramatamora ny didiko fe lehibe ary didin'ny Besandry izay nandikan'ireo mpivarotra teny an-toerana ny fanatrehan'ireo mpitandro ny filaminana marobe tao anatin'izany fitokonana nataon'izy ireo izany. Mbola Ravirazafy Mahenina sy Manora Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Ny toerana ny zava-dehibe raha ny tanàna Antananarivo no lazaina natao tohatra fiakarana ny vahoaka tsy mandady arona nandritra ny propagandy ny lazana izao rehetra izao nokakeriny ambokely tia ny ve ny vahoaka sa ny mpitantana ny tanàna no tsy mahavita mamaly ny fampanantenana nataony didin'ny Besandry fanaovana raha-matahora no mahazo ireo mpitaky ny zony mpitandro filaminana avy hatrany no mifampiraharaha amin'ireo mpivarotra ny ben'ny tanàna tsy mahasamy vahoaka akory no tratratradraina tany am-boalohany fa diovina ny tanàna na Antananarivo renivohitra tsara niezaka saingy efa fikasany ben'ny tanàna teo aloha izany hita fa tsy naomboka ny tadiavana vahaolana hafa atao ny fanamboarana tsena sy ny fanamboarana ny pavion ary nampidirina tany ireo mpivarotra izao anefa na ny toerana omena ireo mitrongy vahoamana aza tsy misy alaina ny entan'izy ireo ary tsy omena raha tsy izany samborina raha ny hita aloha miaratsy endrika aza ny Antananarivo renivohitra takaitrandreo trano rava nataon'ny commune no hiteny fako mivangongony eny amin'ny toeran-kafa mpivarotra amin'ny grevy mangataka ny zony etsy an-daniny. Zay zany nampanantenan'ny misy elemera fa omena toerana ivarotanay mavahoaka madinika amoron-dalana alohan'ny tibetrahany teo amin'ny toerana teo nefa rehefa nahazo toerana izy tonga dia asorona keriny zay nefa tsy namena le vahaolana ho anay dia mba mangataka ny zony zany zany omeo aloha le plasy kely efa omena ho anay teo mandra-pahitanao vahaolana ho anay satria zay tsy afaka ny angalatra sanatria mivavana sanatria ivarotena olona ohatr' izao ve ka samborony zany zay tratany fa le banderole anay zay fa lasa tonga dia samborony zay tratany dia diny any zay misamtisy le banderole fa impitehana daholo manery mpamiraikany izy omana tonga dia samborona zany zay le mitaky zay hoe aiza zany le plasy nampanantenana anay satria izy nampanantena hoe voangana kely izy ngeny tamin'ny tele miteny fa hoe tsy
manala-pivatra fa mbola izy fandaminana ka mandrapatonga le fandaminana dia mba makamaka sisisiny aloha zany zay niteneniny dia nefa n'izao lasa mivadika be mode fanadivana tsy fanadivana tonga dia fa fanalana kitsirano zao fotsiny tonga dia jere zay mitako ny zoana ety fa tsy aninona tonga dia alefa fotsiny kremozeny za fe dia mba rariny tonga dia fa aminona akolaka isan'ny kasy tanana olona mihitsy ny teo mitondra bois de rôle dia tonga dia natosa nefa vehivavy dia sany kosa ve dia rariny zay ny mitako ny zoanay nefa zay mpivarotra ke no natonga nitoeran'io teo mbola vaovao miaingaveny amin'ny fokotany resaka sosialy atrano moa dia tsy faly ny amin'ny teny midina sy ny letrezana ataon'ny mpitondra fanjakana ireo mponina ao amin'ny fokotany Mery Mandroso commune Ambohidrabeto ao ny antony izany dia terena olona tsy mahalala ny tena filan'ny vahoaka akory no atao hitantana izany toerana izany Asinandre Malala sy Mano Randre Malala zary fareta toato ny fanerenan'ny vahoaka amin'ny fanolonana sy fokotany tato anatin'ny commune maromaro saika mitovy avokoa ny trangamiseho satria dia olona tsy mahalala ny tena olan'ny vahoaka no teren'ny mpitondra fanjakana apetraka eo amin'izany toerana izany anisan'izany ity tranga teny Mery Mandroso ity ny angavinay mponina eto amin'ny fokotany Mery Mandroso dia ny mba hoe aleo zahay hifidy ankalalana zay ho président pokotaninay izahay no mahafantatra ny fahoriana mahazo anay vahoaka eto amin'ny fokotany misy anay fa tsy ny any ambony any mijaly ny vahoaka satria nahoana zay tiandry zareo atao ny atao fa izahay zany tsy mba mananjo anana zo sy safidinay hoe izahay aleo isafidy ny didy avy any dia hoe ity président pokotaninareo dia zay tsy mahafantatra za ohatra na manokana zao andro maraina vao maheno hoe isolo ny président pokotaninareo hoe fa ahoana dia hoe atao androany no mpasaseo androany alahady zay mantsy ny raha ny tena tokony ho izy tokony hoe ao amin'ny commune ny anaovana an'izany mpasaseo zany fa tsy aty amin'ny fokotany maly azao no naheno feon'izany hoe amin'ny latsinainy izy afa tsy miasa tsony fa afa manao mpasaseo androany alahady dinona mbadika zay fanambanina voakane zany ndefa misy zoany vahoaka zay olona fidinao na izy raha tsy lany vahoaka tsy mety zay raha zay hoe olona hoe avy any no ampidina hoe anolotra tsy ekenay satria tsy milanja ny fiainanay aty ambany vohatra zany raikitra indray ny ady tany eo amin'ireo olona samy mipetraka ny andrano manalina eny araka ny fanazavan'ireo tompon-tany teo aloha tena toerana dia efa trano sase sisa no nenan'izy ireo ankehitriny mpitatitra ny vaovao naminy tsy ho velo sitraka eo amin'ny sariny tahiry ny ainao araka ny soratra hita amin'ity banderole lehibe ity dia resaka ady tany no olana misy amin'ireo mpifanolo-bodirindrina eto amin'ity faritra kely iray eto Andramanalina ity mponina nandritry ny 420 taona teto amin'ity toerana ity ireo olona mitaraina fa nalaina-kery ny taniny raha ny loharanom-baovao araka ny fitadaran'izy ireo dia tsy nisy dinika fa avy hatrany dia nesorony tamin'ny toerana nisy azy izy ireo taona vitsivitsy lasa zay saingy tsy nisy ny aino na dia nitaraina aza nametraka fitoriana teny amin'ny tribonaly izahay ho ny fitataran'ny solon-tenam-ponina kanefa nandeha nangingina ny raharaha fitopolo fianakaviana zay nipetraka tamin'ile trano 5 Oktobra 2019 anao ampy zay fa mbola tsisy valiny hatramin'izao carte rare 14 centiara le tany asa tsy manan-kelo fa n'izay no netsaketsako ny olona tompo satria izy manam-bola mpiasa fivondronana dia fa hoe averina ho ny 520 tapisisa voaverina amin'ile tanàna zay nefa zay tsy manana raha nanana an'izany zay tompo tsy hipetraka amin'ny trano sase ny findra atao amin'ity trano sase ity moa ny sasany amin'ireo olona nesorina tamin'ny tany raha ny fanazavana trany no marian'ireo tompo-tany teo aloha moa fa manana taratasy ara-dalàna mikasika ny tany izy ireo tsy nahazona fanehoan-kevitra na andindiny mikasika ny raharaha kosa ny olona voalaza fa efa tompon'ny tany ankehitriny fa eo amin'ny vaovao ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety dia vaky ny ady eo amin'ny olafitry ny mpanao gazety sy ny ministera ny serasera efa mihoatra ny zava-misy sy ny tsy azo ekena amin'izao fotoana izao ny ataon'ny ministera ka tsy manaiky lembenana intsony ny olafitra nanao fanambarana teny ampiafiloateny izy ireo androany fa na dia adino amin'ny sariny andry rakoto malala tandindomindoza ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara tsy takona fenina intsony ankehitriny ny fikasan'ny fanjakana avy amin'ny alalan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny anao fehirano ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto amintsika voakasika izany ny fanomezana ny karatra mamatianina mpanao gazety
satria dia novaina hatramin'ny lalàna momba izany. Raha ohatra ka irosona le fananganana borano lafitra vaovao, iza mpanao gazety le RNM TV many amin'ny faritra no sa irotsaka any amina listra tsy toanan'ny fanjakana raha tsy te ho tapado na ho voaroaka amin'ny asa zao ary izy efa mandroaka tsy mitsahatra mihitsy zay tsy mitovitovy frea akoatra zay fizarana karatra anjaka indray koa zany zao a ny fanomezana karatra ataon'ny ministera le olona satria tadio tsara nitale party ny serasera manerana Madagasikara ke zany raha misy anakoroa raha be indrindra ny mpampanao gazety avy eo amin'ny RNM TV fa olony antokony avy amin'ny velany dolo napetrany anindry an'ireo matianina miasa sanandro zany ny ainana io zany azy zavatra ifehezany mpanao gazety mpanjakana nitadiavina kisaka ty amin'ny tsy miankina mampisara bazana izany zay mahatonga amin'ny teny hoe tatao vandoza ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Novain'ity ministera ty ihany koa ny firafitry ny birao ny OGM zay ho vidiana manaraka eo ao ny natao lisitra filotokana misy filo iray, filolefitra 220, mpanolo-tsaina 220 ary mpisolo toerana azy ireo avy. Zany hoe raha irotsaka ho filohan'ny OGM ny mpanao gazety iray dia tsy maintsy manana mpanao gazety pralisitra aminy misy 720 manerana ny nosy vao afaka irotsaka ho vidiana. Inona ny tanjona? Mba tsy handresen'ny kandidat tsy miankina amin'ny atolotry ny fanjakana, ny ampisara-bazana ny mpanao gazety malagasy, tsy efa fanohitoinana ny fahalalan'ny asa fanaova gazety sy ny fahafahany miteny ve zao? 720 zany mpikambana ao anatin'ny braoniola ary rehefa mirotsaka ho vidiana ianao ka tsy mahafeno ray amin'ireo dia avy hatrany dia rejeter les candidatures. Misy faritra eto Madagasikara 520 mpanao gazety ao aminy ary mpanao gazety mpanjakana avokoa RNM TV mety ho agent UCD azo foanana amin'ny fotoana rehetra ny contratny ahoana zany momba n'ireny faritra ireny mitovy lenta amin'ny ohatra hoe Antananarivo, Tomasina, Atsirabe, Mahajanga zay misy mpanao gazety maro ve izy ireny. Raha mety amintsika mpanao gazety izao ataon'ny ministera zao a dia mitsodrano azy zahay. Raha tsy mety kosa nefa dia ny mpanao gazety naoka samy aneho hevitra inona ny zavatra tokony atao raha tsiketsika satria miendrika tena hoe famehezana tanteraka n'ilay corps ny mpanao gazety eto Madagasikara le izy. Ny lokalokana mpitondra fanjakana ny anamboatra ny lalana eto Madagasikara nefa raha eto Antananarivo aloha amin'izao fotoana dia potika tanteraka ny lalana ary betsaka ireo toerana efa azo lazaina ho lafo-sandriana manoloana izany. Mbola vao miandony fitaoam-pahavaratra dia efa miaina ao anatin'ny fahasahoran'ny lalana sahady ireo mpampiasana lalana rehetra eto Andrenivohitra toy ny eny amin'iny faritra Isotry sy Andranomanalina iny. Nambintsy ho velo sitraka sy tahiriny aina. Mbola tsy tena tafiditra ao anatin'ny fitaoam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro na dia efa manomboka ary ny orana. Toy ny efa mahazatra amponina eny amin'ireo faritra iva nefa rehefa tonga ny orana dia tonga ihany koa ny fijaliana iainana vokatry ny tatatra tsentsina sy ny lalan-dratsy anelakelan-trano. Ahina hiakatra indray ny rano atsy-hoatsy any ka tsisy lalana andehanana intsony. Lalànay zao a vao manomboka ty fahavaratra dia efa jere sahady ny amin'iny party amin'iny iny a jere zao izy fako be izy a sady masisy maimbo nefa zay mivaritra eto lalana goaka be tsisy manamboatra mihitsy tsisy mijery mihitsy zany zay ety Ambodinsotra ety efa take efa taona maromaro mihitsy ny tiana efa ohatr'izao foana dia raha vao avy ny orana hitanareo mahitara ny aby izy dia efa ohatr'izao efa avy ny orana dia tsisy ty ny lalana io tsisy tsara foana mitsokoja maloky le olona hitanareo amin'ny foana manala kiraro mampita zay sady mifofona fomaraina ianao mandalo maraina amin'ity dia mifofona. Efa firotaona ny tokony hanambaran'ny commune sy ny tokotany amin'io nefany a raha vao tonga zany ny propagande na ny misy fividianana dia tonga le hoe amboarina io tonga ny olona zany mba manantena fa hiala amin'ny loto nefa tsy vita hatramin'izao. Toy izay ihany koa ny an'ireo mpampiasa lalana toy ny mpamily sy mpitondra moto tamin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra hoy izy natao velorano mihitsy fa hojerena manokana ny poniny any amin'ny faritra iva manoloana ny fahantsentsenan'ny tatatra sy fiakaran-drano hijanona ho fampanantenana pokaty anefa izany hatramin'izao. Fa tena mijaly be le vahoaka madinika mpampiasa an'ilay lalana surtout zany moto amin'ny tôbila fa tena mijaly be
rehefa fotoana favaratra ohatr' zao zany dia miainao anatin'ny tebotebo sy ny ahiamy mpamily satria raha ao anatin'ny lalana ratsy ohatra mahatampoka ny tômôbilina anisan'ny fitohanana lasa miteraka olana ao andrehetra le izy dia ngamba ny tokony mbao ilana fiheverana fanamboarana an'ilay lalana fa io dia anisan'ny mahatonga ny fitohanana eto andrenivohitra fa tsy voatery hoe olona mpivarotra ihany akory manisy ny fitohanana. Hita ihany koa fa isan'ny mahatonga ny fahatsetsenana sy fivangongon'ny fako any anaty rano ny abetsahan'ny mponina ao amin'ny faritra iray hany ka tsy maharaky intsony ny toerana ivarianandreo loto sy rano. Iakandrefantsika amin'ity vaovao manaraka ity izany hoe vaovaon'ny fanabeazana any amin'ny faritra Boeny any tsy mbola mety miravina hatreto ny olana eo amin'ireo mpampianatra sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao androany dia velotaraina indray ireo mpampianatra vakatera tao Mahajanga tao mikasika ny tokony isitrahan'izy ireo ny karamany kanefa mbola tsy nisitraka izany izy ireo hatramin'izao mitatitra an'izay moa ny MBS ao Mahajanga. Mbola ao anatin'ny olana tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mpampianatra eo anivon'ny sampanara teknika sy ny finofanana arakasa eto Mahajanga tafiditra ao anatin'izany ny Mahajanga voalohany Marovoay Maintrano Befatanana ary ny aviany Ambatoboiny ny ECD sy ny vakatera no tena rasipatra amin'ny ity tsy fandraisana karamana ity mana araka izany ny tsindry mahazo azy ireo repitarika indrindra moa fa ny filoha mpitantana ny ity fikambanana izay mitaky ny zon'izy ireo ity fanampana raha ohatra zany zao maha-président dia mijoro ohatran'izao dia tsy hainy hoe zao zay zavatra naovan'ireo naka aorianan'ity teny ity dia ohatraohatran'izay zay le sakasakana hoe any amin'le anarako mihitsy hoe ity olona ity dia nitarika nanao ohatran'izao ty olona ity dia le fanaratsiana ohatran'izay zany le sakasakana ataon'ireo zay directeur mahakasika zay manao an'izay fa misy kosa amafisika tsy manao zay zavatra zay fa akamarony ny toko dia tena manao an'izay antson'izay sy menasy mahazo ny tena zay fa noho maha-président zany dia mitsangana ny tena mba milaza ny zavatra marary ny namana. Mahakasika ny fandraisana mpiasa-panjakana kosa dia misy ireo mpiasa vao 5 taona monja no ECD dia efa tafiditra ho mpiasa-panjakana raiky. Misy kosa dia efa 12 taona teo eo ny nidirana zany mpiasa-panjakana izany nefa dia mbola ECD hatrany hatramin'izao fotoana izao. Mitaraina izy ireo mba hijerevan'ny tompon'andraikitra voalohany mahakasika an'izany fidirana ny mpiasa-panjakana enivon'ity sapandrara ity mandeha mantsy ny resaka sao dia misy ambadika politika ny fandraisana an'izany mpiasa-panjakana izany sa ve misy ekolazy aloha ihany koa sa ihany koa alako bika tsy tiako tare no mandeha amin'izao fidirana mpiasa-panjakana izao fanampazavana hatrany. Ny momba ny recrutement zany angatanay mandeha pary ancienneté zany le izy satria zany efa misy any mandeha 11 ans de service mbola ECD hatramin'izao nefa misy olona niasa nao ECD 5 ans efa recruté dia le mba takinay zany mba angatanay mba mandeha pary ancienneté zany ny recrutement amin'ity. Kasika ny karama izay tsy azo tao anatin'ny volana kosa dia tsy manaiky ny anomezana azy ireo amin'ny ampahany ireto mpampianatra ireto toa indray mandeha fa tsy atao par tranche akory mbola fanampanazavana hatrany no omeny reto mpampianatra ireto. Araka ny tenin'ny chefinay zany hoe zarana tranche zany io karama io dia tsy fantatra zany hoe tranche firme le izy ka zay zany zavatra takinay zany ny karama rehetrarehetra zany no azonay. Fa vaovao hafa kely sady mahavarina no entiny Njavandriamahefa sy Mathieu Prince aminao ety ampamaranana ny vaovao. Izy no Christophe Malo zazalahy kely iray 12 taona monja navita namakivaky ranomasina nandritra ny 7 ora raha nenga atao amin'ny morontsiraka Sainte Lucie ny tenany tamin'ny 10 ora maraina dia tonga tany amin'ny morontsiraka Sainte-Anne kosa tamin'ny 7 ora hariva. Izany hoe rehefa nataony kajikajy dia navita lavirana 40 km i Christophe Malo tao anatin'ny 7 ora. Franchement, je pense que ça va m'apporter de l'endurance parce que pour 40 km, il faut en avoir. Enfin, j'ai appris surtout à lire la mer, de par les bouées, les vagues, le courant. Et je crois que je n'ai pas fini d'apprendre avec Christophe Valéjo. Tsy manderera nefa ny tenany eo anatrehan'izany fa rahan'ireo kotra sy mpitsabo azakaiky ary isaky 20 minitra ny tenany no makaina kely ahafahany misakafo.
Ny tena moa dia ao anatin'ny club iray mpifaninana amin'ireny lomano lavitra ezaka ireny ary ity no defi lavitra indrindra vita ny nandritra izay fotoana izay. Raha efa navita 9 kilometatra izy tamin'ny taona 7.4 ny taona 8.4 kosa navita 9 kilometatra. En attendant le nouvel exploit prévu en octobre, Christophe Malo a pu découvrir au sens propre comme au figuré que c'est en touchant le fond que l'on peut envisager les plus belles victoires. Dia zay no toko lasy toko vavy no namarina tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity agnapatsahivina ianao fa aorinan'izao fotoanantsika izao avy hatrany dia ao anatin'ny fandarana dinika vahiny Joël Ralay vohita ny mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara Jean-Claude Rakotonirina ny tenako ny rary soa indrindra soava alina toko lasy tomoko vavy ary mametraka ny mandrapitafa ao manaraka.